voarimbony tsy mialon-jafy ary manome vahana ny tanora. Ny CSD Pierre Andrianantenaina ny Front National. Izay ny mikasika ny politika iverenantsika ny fanamboaran'ny zanaka faratra rehefa avy eo fa hivatika lafomba hafa isika hoentina hanatsaraina ny fomba fanaraha-maso sy ny fiarovana ny sisin-dranomasina Madagasikara fa indrindra ny harena ao anaty rano dia nisy ny fifanomezan-tandana eo amin'ny ministeran'ny Jono sy ny zandarmarim-pirenena nisy ny fanaova-tsoa ny nentina nanamarihana izay fanomboana fiara-miasa izay androany. Rostina Muriel eo amin'ny sarin'ny Francis Razanajavy. Raha ny salanisa navoaka ny Union Européenne farany dia nahatratra 700 tapitrisa euro isan-taona ny tetibidin'ny trondro alatra na ondrana tsokosoko any ivelany. Antony noho tsy fahampiana ny fanaraha-mason'ny sisin-dranomasina Madagasikara. Mila hatsaraina sy amafisina araka izany ny fomba fitantanana sy ny fanaraha-mason'ny sisin-dranomasina sy ny harena anaty rano. Miara-miasa ny ministeran'ny Jono sy ny zandarmerie-pirenena amin'izany fiarovana ny sisin-dranomasina izany sy ny fiarovana ny harena anaty rano mba hisoroana amin'ny halatra sy ny fandrobahana ary ny fanondranana ny tsokosoko. Fantatsika fa harena tena harena tokoa ny fananantsika roa trondro nefa ny ary betsaka ny fandrobahana izay misy noho tsy fisiny le fitaovana izay tsika miaro an'izay harena izay ka izay indrindra nahatonga ny ministeran'ny pêche hoe aloha anao fiaraha-miasa amin'ny gendarmerie satria izy efa manana traikefa koa amin'ny fiarovana andro sisin-dranomasina roa mba azahoana miaro tsara ireo harena ao anaty ranomasintsika ireo. Mariky ny fifampitokisana ny fiaraha-miasa toy izao ny sekretera-panjakana miadidy ny gendarmerie-pirenena sady tafiditra ihany koa ao anatin'ny iraky ny gendarmerie-pirenena rahateo ny fiarovana ny Madagasikara. Ny fanojo indrindra amin'ny andraikitra resan'ny gendarmerie zany fiarovana ny tanindrazana zany satria anatin'ny mission de défense izany défense économique zany fa mamerina ihany zany ho an'ny gendarmerie aza mandraraka ilombiandro ianareo satria dia secteur sensible ihany koa izy io fa atao ampitiavana tanindrazana sy ampitiavana firenena araka n'izay asa masina nankenina amintsika tsirairay izay. No amafisina tamin'ny alalan'ny fifanaovan'ny sonimo ny fiaraha-miasa ny ministeran'ny Jono sy ny gendarmerie-pirenena. Fa mbola ao anatin'ny vaninandro